Isan'ny manan-karena voankazo dia any anala ny faritra Boeny. Arak'izany, rojo-piariana toanan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Zono amin'ny alalan'ny fandaharana asa fanohitra ihany koa ny fanodinana ny vokatra toy ny manga, mokinazy, sakoa, madilo amin'ny alalan'ny kooperativa vonona ao Andranofasika, commune Andranofasika. Tanjona ny ampitomboana ny fidiram-bolan'ireo mpandraharaha madinika eo anivon'ireo vondrony tatsapamokatra. Misy moa ny tantsorika teo amin'ireo fikambanam-behivavy ao anatin'ny kooperativa vonona amin'izay fanodinana ny voankazo izay. Tamin'ny 2015 niaraka tamin'ny Prospéré dia nahatonganay ho coopérative. Dia ny fiaraha-miasa tao amin'ny Prospéré dia tena nafinaritra be satria be dia be ny tohana azonay tao, tohana ara-teknika, ara-pitaovana, formation gestion rehetrarehetra, gestion fitaovana sy ny personnel sy ny rehetrarehetra tao daholo. Izay ato moa zany dia misy 520 vavy ny membre ato anatiny. Dia noho ny fiaraha-miasa tamin'ny Prospéré dia nanamboarandreo ity trano ity. Ny vokatra karakaraina eto zany dia mokotra. Zany zany voankazo any anaty ala daholo izy ireo isina fampitsorovana amin'ny tantsaha. Taloha izy ireo zany dia ririna fa amin'izao fotoana izao ny mokotra ahodina anay atao confiture, ny mokinazy, ny manga, ny madiro, sakoa. Milamina tsara aloha izay ato dia ny misy fivoarana ara-bolatra any an-tokantrano, ny zazakely afaka mianatra tsara satria mba mandray vola le renim-pianakaviana ahafahana manampy ny any an-tokantrano. Izay aloha dia efa zavatra anankiray ngeza be. Ao anatin'izany koa dia misy ny fampitaovana moderna toy ny fanamainana voankazo nomena hotatany ireto fikambanam-behivavy anatin'ny kooperativa vonona ireto. Dia nahazo an'ity indray zahay zany dia ato izay ny manamaina akondro. Dia ato amin'ity fanamainana voankazo ity zany tsy akondro rery fa manamaina koa zahay ampalibe. Dia manamaina koa zahay manga. Dia ny tanjona amin'izay zany mba adio ny zavatra amainato zany ho ara-pahasalamana. Dia izy ity koa zany rehefa nahazo formation za tsy ninona tamin'izay fa mampiofana za misy eo amin'ny 20 ankizy zao no faniko teto manamaina voankazo. Dia ankoatran'izay misy OP zany hoe misy maire maro sakoa, ampijoroa anala, pont chauffeur. Izay zany no fanina tamin'ity daholo hanamaina voankazo satria tsy ho anay vonona rery izy ity fa ampiofaninay olona izay maniry tia ampiasa n'ity fitaovana ity. Ka satria zany ny Prospéré zany dia miezaka foana mampiofana olona izay manantona azy sy liana amin'ny asa ohatran'izao. Le izy aloha tena zava-dehibe zany ny fampiasana amin'ny fitaovana ohatran'izao. Voalohany zany tsy dia sarotra loatra izy fa tsotra. Dia manaraka an'izay ara-pahasalamana koa izy satria izay ny tadiavintsika zany le sakafo ara-pahasalamana dia voaro izy amin'ny rehetrarehetra ato. Ho an'ny faritra Boeny dia azo lazaina fa tratra ny tanjona maro ny vokatra azo tsapahin-tanana tamin'ny tohana nentin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Zono tamin'ireo vondrony mpamokatra izay nitoanan'ny fandaharana asa fanohitra. Ka ho fanohizana ny lova nampitaina izay natomboka dia misy ny rafitra mpandimby hanohy ny asa na ny kady.